tratraro lay refo manaraka miaraka amin'Andriamanitra, tratraro lay refo manaraka miaraka amin'Andriamanitra. Anisan'ny mampiavaka ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra ry havana dia tsy fiainana miodikodina, tsy fiainana mamona aminaina, fa fiainana makany amin'ny voninahitra, fiainana makany amin'ny fandrosoana trany. Ndray andro aza rehefa niona tamin'ny apôstôly voalohany Jesosy, tsy iza fa Petera sy Jaona ry Jakoba, nikasa izy ireo ry havana ilavolefana vokatry ny tsy fahombiazana nentin'ny maly. Efa nanasa rato izy ireo, efa nampionona ny saina izy ireo satria tsy nahazo na dia hazan-drano tokana aza alina mandraparay ny andro. Fa rehefa tonga teo aminy Jesosy dia hoy Jesosy hoe mandrosozy any amin'ny lalina ahazonareo hazan-drano be. Zany dia maneho ny fiainana miaraka amin'ny Kristy Jesosy, tsy fiainana mamona aminainy zany io, tsy fiainana mahatofoka be zany io hoe nanompo an'Andriamanitra ka ohatra nefa tofoka, fa fiainana mahatratra refo manaraka io. Zany no anton'izao afatra fo zao mba hanosika ndray ho any amin'le refo vaovao ao amin'ny fiainanao. Ny apôstôly Paoly dia miteny ihany koa ao amin'ny Filipianina 4:7 vakitsika vetivety amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra fa hivavaka ho anao mialohan'ny ambarana antsika amin'izao afatra fo izao, fa ataovy latsaka anatin'ny fonao hoe atratra refo manaraka indray tsy haiko na firy volana na firy taona ianao teo amin'io refo ara-panahy, teo amin'io refo ara-piainanao io, fa ity afatra ity hosorany fanahy masina anetsika anao indray ho any amin'ilay ahavo na refo manaraka. Ozy ny teny vahiny zay hoe go to the next level. Fantatro ka ianao le tanora, ianao ray mpianakaviana, ianao le reny mpianakaviana, atratra refo manaraka ianao amin'ny fiainanao. Filipianina 4:7 amin'izao fotoana izao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 2:12, tsy toy ny efa nahazo sady aho na efa tanteraka sady, fa miezaka aho hiazona izay nahezonan'i Kristy Jesosy ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra ray aloha no ataoko, manadino ny zavatra niariana aho, miezaka hanatratra ny zavatra eo aloha. Eny, miezaka hanatratra amin'ny marika aho, ahazoko ny loka ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Anisan'ny toe-tsaina zany na fotom-pisainana mila ananantsika hoe amin'ny fiainana na tsara nanao ahoana ny résultat hitanao tamin'ny fianaranao teo aloha, mbola afaka manatratra marika vaovao ianao, na tsy naombo mihitsy koa azy ianao amam-bolana, mety amatonany tamin'ny asa, tamin'ny fanompona, dia hoy ako mbola manomana anao fotsiny Andriamanitra, fa oka ianao hivonona androany anatratra lay refo manaraka, fa mbola misy ny tsara lavitra miaraka amin'Andriamanitra. Jesosy rehefa naniraka amin'ny mpianany dia hoy izy hoe ho vavolombeloko ianareo hozy izy rehefa andray ny herin'ny fanahy masina any Jerosalema. Dia itsy ny teny hoe dia tapitra eo, fa miteny izy hoe any Jerosalema, any Jodia, any Samaria, eny hatramin'ny faran'ny tany. Naseho an'i Jesosy teo sady ireo karazana ahavo-piainana, ahavo aka-panahy, ireo karazana fakitra tokony ho tratran'ireo apôstôly ireo, ka mamotsitra teno anao atratra rehefa avao ny fiainanao, ho any amin'ilay dingam-pandresena manaraka ianao, atratra ianao le fitombona ara-panahy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Zay nitranga ho maly efa ho maly reny, zay nakivy tamin'ny maraina efa tamin'ny maraina zany, fa androany raha hitraka ianao hifamatotra amin'i Jesosy, raisinao hoe tsy kisendrasendra zao afatra zao fa tena ho anao atratra refo manaraka ianao eo ambany fomba mitana maherin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Hivavaka ho anao ary amin'izao fotoana izao hitatra indray ianao amin'ny fanompona, tsy ionona ianao ny amin'izay fanampiasan'Andriamanitra anao, fa hiakatra refo indray ianao. Ozy ny apôstôly Paoly hoe tsy taka nefa nahazo sady ozy izy tsy taka nefa tanteraka sady ozy izy, fa miezaka hanampy anao ny tompo dia mba hanao ezaka zay vitanao ianao, fa zay tsy vitanao hanotrona anao ny herin'ny fanahy masina. Mizaha amin'ny fiainana, mizaha amin'ny fanompona, mizaha amin'ny fianarana, fa hatratra refo manaraka ianao eo ambany fitahian'Andriamanitra. Miezaka ozy izy hanatratra marika na refy manaraka, dia tsofoko rano tratranao indray io refy io. Tsy fiainana miodikodina zany miaraka amin'Andriamanitra, ary inonay fa efa nahazo fo vaovao ianao, efa sitrana ny tany anatinao no rehefa ampianarana ny rahantsika teto vonina indray ianao hiady ny ady tsara ny finoana ianao le mahery fo ankehitrina amin'ny Kristy. Hivavakantsika raha io tononoko ny herin'ny fanahy masina andrakotra ny tsiraray avy zay tafahoana tamin'izao afatra zao hitraka indray zay nitanondrika, hiarina zay lavo hijoro indray zay atao hoe tena efa reraka, dia atratra refo vaovao, atratra marika vaovao eo ambany fanosorany fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndanary tratrary indray le refo manaraka fa momba anao ny herin'ny fanahy masina. Tahin'Andriamanitra tolo tompoko.